ankalazaina isaky ny 10 oktobra ny journée internationale des femmes rurales. Fotoana ahafahan'ireo vehivavy misehatra amin'ny asa fambolena sy fiompiana ary jony mampiseho ny vokany no sady ihany koa ampitany mivantana ny etaetany amin'ny tompon'andraikitra voagasika. Mandray anjara sy mankalaza an'izany isan-taona ny fikambanana FARM, Femmes en Action Rurale de Madagascar, izay mifototra amin'ny fiandrianana ara-tsakafo manoloana ny fiantraikany fiovaovany toetr'andro. Efa saika hita amin'ny faritra maro eto Madagasikara ity tambazotra ny vehivavy mivelona amin'ny tontolo ambanivohitra ity. Nisy ny fanambarana nataon'ny Front National ny FARM ny talata 10 oktobra 2024 nandritra ny fanamariana ho an'ny faritra Nalamanga izay natao tao amin'ny komuna talata Volonondry, distrikana Antananarivo Avaratrano. Toy izao ny fanambarana ofisialy nataon'ireo vehivavy tantsaha ireo, mitondra ny feon'izy ireo Ramatoa Voniary Soantanirina izay Front National ny fikambanana FARM. Ty fanambarana izay atolotray mikasika ny etaeta sy ny fitakiana ataon'ireo vehivavy tantsaha ty dia nataonay niaraka tamin'ny fikambanana etafo izay nampiofana anay vehivavy mpitarika ary nafahanay namolavola hoe ay tokoa ilaina amin'ny fitakiana amin'ny fanjakana fa tsy hoe mionona fotsiny miandry izay programa fanjakana, indrindra manoloana an'izao crise sy loza mitatao ateraky ny fiovan'ny toetr'andro izao. Dia manoloana an'izay indrindra ary manoloana ny loza mitatao ateraky ny fiovan'ny toetr'andro sy ny herisetra samihafa ateraky izany, izay vehivavy tantsaha sy mpitarika fikambanana samihafa avy amin'ny faritra Valy eto Madagasikara, Analamanga, Itasy, Matsiatrambony, Vatovavy, Atsimo Atsinanana, Atsimo Andrefana, Menabe ary Diana, dia manao izao fanambarana izao no ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tantsaha dia mitaky amin'ny fitondram-panjakana malagasy mba hametraka sy hampiatra amin'ny politika pirenena mazava, mampandray anjara ny rehetra iombonana ary mangarahara momba ny tontolo ambanivohitra amin'ny lafiny fampandrosoana ny eny ambanivohitra, miompana bebe koa amin'ny vehivavy tantsaha. Hametraka fifampiresahana, fifanankalozan-kevitra, fifampirarana ary fifanakalozana eo amin'ny sehatra nasionaly na isam-paritra, ampifindronana ireo mpisehatra rehetra manodidina ny tantsaha malagasy, vehivavy tantsaha sy ny fiarahamonim-pirenena, hanamora sy hametraka politika mpiantohana sy fiahiana ara-tsosialy manokana ho an'ny vehivavy tantsaha, hamolavola sy hampiroborobo ny fikarohana sy ny fampandrosoana mifantoka amin'ny sehatra voalohany, indrindra ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony, hamatsy fitaovana famokarana mifanaraka amin'ny filan'ny tontolo ambanivohitra natao ho an'ny vehivavy tantsaha sy mifanaraka amin'ny toetany tsirairay toy ny traktera, ny angadin'omby sy ny sisa, hanamora ny fananantany ho an'ny vehivavy tantsaha, hiantoka ny fiarovana sy ny fisotrahana fananantany any ambanivohitra, hanamafy ny fahaiza-manao ny vehivavy tantsaha indrindra amin'ny alalan'ny fiofanana momba ny teknika famokarana mifanaraka amin'ny fatra tsirairay, organika, agroekôlôjika, natoraly, hametraka sy hampitombo ny foto-drafitr'asa maharitra, mamaly ny tena filamin-mpamokatra indrindra ny vehivavy tantsaha, anisan'izany ny tohi-drano sy ny tobin-drano sy ny lava-drano sy ny sisa, hampafantatra amin'ny fomba famokarana mifanaraka sy mety amin'ny fatra tsirairay manoloana ny fiovan'ny toetr'andro. Ho an'ny fitondram-panjakana eny fotony, hametraka sy hampiatra politika paritra mazava tsara, andraisan'ny rehetra anjara mangarahara ary mifanaraka amin'ny vondrom-piarahamonina isa-tokony eo atoerana, eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny any ambanivohitra, miompana indrindra amin'ny vehivavy tantsaha, hanangana sehatra fifampiresahana, fifampidiniana, fifampirarana ary fifanakalozana eo amin'ireo olona sy mpisehatra eny fotony, anisan'izany ny fampivondronana ireo mpiara-mombon'antoka rehetra, ny vehivavy tantsaha, ny fiarahamonim-pirenena, ny mpamatsy vola sy ny sisa, hanangana sy hampitombo foto-drafitr'asa eo an-toerana, mamaly ny filana ara-pamokarana toy ny tohi-drano, hampiroborobo sy hanaparika ary hanangana toeram-pivarotana manokana toy ny tsena maitso ho an'ny vokatra fambolena azo avy amin'ny fomba maharitra sady miaro ny tontolo iainana, olan'ny fananantany amin'ny ambaratonga pahefana eo an-toerana. Dia natao teto Antananarivo, teto talata ny Volonondry androany 15 oktobra
420 sy 1000. Manana paikady anatsarana ny tontolon'ny famokarana eto Madagasikara ahatongavana amin'ny fanjaritsakafo eto amintsika ny farm araka ny fanambarandra-matora Voniarsoa Antanizina Lilia izay filoha nasionaliny. Ho fanatanterahana izany drafitra izany dia niantso ny fitondram-panjakana dia minisitra mpiamivantana izany sehatra izany ny farm mba hifarimbina sy ara-isalamina izy ireo fa antrian'izy ireo ny siraka tantsoroka sy fanampiana maro lafy. Anisan'ny mampiavaka ny farma koa ny fananany tetikasa izay mamadika ny fako lasa arina fandrehatra na charbon sady mikendry ny fanjaritsakafo no miaro ny tontolo iainana mifanaraka amin'ny fiovany toetrandro. Ity tetikasa ity no nahazoany farma fampitaovana ny zara fitaovana ho an'ireo fikambanana sy olon-tenam-panjakana tonga teny an-toerana ka fitaovana fanodinana ny akora ho lasa arina fandrehatra. Anjaton'ireo vehivavy avy amin'ny farma namonjy an'ity foara ity ary nahitana solotena avy amin'ny faritra ivelan'ny faritra Analamanga araka ny fanazavany mpandrindraparitry ny farma Analamanga. Tonga nitarika izao lanonana izao ny solotena avy amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana ny sekretera jeneraly ny faritra Analamanga sy ny tareparitry ny fambolena sy fiompiana Analamanga ary ny avy amin'ny tranobe ny Tantsasy ny tompon'andraikitra teo anivy ny komuna talata volonondry mpampiatrano ny hetsika. Moa zany dia sady fiarovantsika ny tontolo iainana no fiarovana fako tsy hiparitaka satria ny fako ampiasaintsika ihany no avadika ho arina ampiasaina dia sady tsy mandripaka ny ala ihany koa. Nefa fantatsika hoe any ambanivohitra dia tena mampiasa kitay, misy efa mampiasa charbon dia zay zany ny antony hoe nanaovana ny tetikasa anisan'ny fiarovana izay tontolo iainana izay sady mba ara-pahasalamana zany no anatsaratsika koa ny famokarana satria rehefa tsara ny taona avy ny orana dia mamokatra tsara.